Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe aina no fetra. Raha manao izay tiana atao dia mba ataovy tsara fanao. Eny fa nao atao kilalao ka toy izy ihany na hatramin'izao. Izy ity dia ho antsika rehetra ary tadidio fa aina ihany no fetra. Koa aza mba tia misetrasetra sy ny maro tsy voatanisa hetsetra. Mitombo isan'andro ny traikefa amin'ny zavatra atao rehetra. Ny tsara fanao anefa tsy mba filefa, fa ny ratsy koa dia aoka mba tsy antefa. Ny aina dia tokana ihany, koa aza manao anao fahatany, sady tsy tsara loatra ny mitomany, noho izany mba mahay aza mipiripirina hatrany. Fa ty antoko ny any sasany, fampijaliana mandrakariva ny vatany. Hery tokony hanaovana ny asany dia simbainy amin'ny zavatra hafa sy kakasany. Eny fa na dia aina tokoa no fetra, aza mba manao ny fiainana maharepotra. Fa ny fiafarany dia tsy maintsy hirefotra, ary tsy izany fotsiny fa vao maika tena ho sempotra. Koa mahaiza ny miaina, fa efa voafetra daholo ty ny aina, ka ny vita rehetra mba fakafakaina, nefa ny atao koa mba ampiarao amin'ny saina. Aza manararaotra ny tsy mety, fa io aina io mety ho tapitra vetivety. Fa mahaiza ny mifaly sy ny mifety, kanefa izay mahay manapa-bolo tsy voatery ho tsara fihety. Mamy ny aina, ary tena mamy ny ainatsika toy. Hatsara ao hatrany izy io sy mba kolokoloy, sady aza asiana roiroy, fa efa voafetra ny mahakasika azy ka tsy mba ho foy. Misy fataperana tokoa ilay izy, raha hoe resaka aina ty, koa dia efa izay zany no izy. Na inona no atao, na mpanao barpizy, fa dia aina ihany reno fetra amin'izay atao rehetra, ka tsy asiana mahakivy. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe asa aloha. Mafy ka tena mila tsy ho zakako ny asa aloha izay mahazo ahy. Efa tena mavetsatra hatramin'ny vatako, izany ka tena mahampanahy. Adi-tsaina tsy voatohatra, isan'andro dia efa miharombotra. Ny arety mandringana koa ty mihamirongatra, noho ny olana efa maro ka mila tsy ho voala hatramin'ny sombotra. Tsy voatanisa intsony ny mahatonga ny antony. Ny sasany moa dia efa hoe avelao hihinana ny fatiny. Marina mafy zany raha tena mba ho tanty. Eny fa na dia ireo miezaka mivavaka isaky ny dimansy. Herin-tsaina amin'izay efa mba manohitra, kanefa indraindray toa tsy mba voatosika. Hiafarany dia atahorana ho vosotra, ka sanatria ho lasa-dala izay mandositra. Matoa ilay izy no mihatra, dia tokony mba ho zaka. Eny fa na dia mitaraina, ka na hoaiza ilaina foana mba zakaina. Misy ny antony matoa hianjadiana, koa mahereza ny miatrika na dia tsy tiana. Aza malemy fanahy hoe mbola hafiriana, fa ny tena mety aoka mba hahazaka sy arahina fifaliana.
asa aloha tafahoatra, azo lazaina fa tena mampitroatra. Nefa ho antsika rehetra vahoaka, azaky fa tsy maintsy mbola ho tafavoaka. Ny adi-tsaina aloha dia mahalasa dala, koa rao ireo izay voambara. Ataovy toy ny tsy misy izy rehefa tonga, fa dia mandeha ihany ny andro ka tsy maintsy tonga amin'ilay tena ora. Mivoaka mpandresy ny amin'ny farany, raha tanteraka ny fitsipoka arahina ao anatiny. Koa mivonoana mandrakariva, fa io resaka loha io sy ny asa loha io misy hatrany sy manivatsiva. Samy andalovany izay sahaza, misy ny antony matoa tsy mifandanja, ka aza mba mampitany an'olona, fa raha izany dia tsy ho tontosanao hatramin'ny farany ny mitolona. Adi-tsaina tena mafy, asa loha izany dia mazava ho azy. Adi-tsaina ho ahy tena mafy, asa loha izany mazava ho azy. Fiatrena daholo izany ny eto tany, koa mahavita amin'izay atao fa aza mitomany. Mahaiza ihany manamaivana, eny fa na dia efa tsy loza fanairana. Ny ao anatiny koa tsy mila tairitairina, ary ny efa rovotra aza mbola ho zairina. Nosoratany Kinga Black, na hoe izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe ezaka. Mbola ho aiza ny alehako, tena maro ty ny diako, fa tsy mbola efarana hatreto, fiezana tsy maintsy ampiako. Roso hatrany ty ny dia, mizotra manarak'izany ny fiainana, koa mahaiza ny manaradia, nefa raha naezaka ary koa ara-tsaina. Mila miezaka avokoa, na ny ankehitriny, na ny hoavy sy ireo taloha. Tsy dia ilaina nefa ny miboaboa, fa atao tsara fotsiny ary aza be mokondoha. Asio hatrany ny fiezana, ka mpiaro ihany faza analana. Fa raha tsara ezaka amin'ny lafiny marina, dia tsarovy fa anisan'ny tena ho tafarina. Izay tsara fototra no tsara joro, ka izay manana ny soa no mahakolokolo. Manamafy eo amin'ny fiainana ny fiezana, koa mafisina trany sy mba arahana. Raha te ho tafita dia tsy maintsy miezaka, toiza hatramin'ny farany fa aza mba mifezaka. Ary aza melana na dia tena hoe dezaka, koa mahereza trany fa aza mba manaiky ho reraka. Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto, toy n'ilay mpitetan'ny gasikara tsy iza fa ingahy zoto. Eny aza fa na dia ireo babakoto, izay mabitribitrika ery eny ambony hazo, nefa tsy mirotoroto. Ny tiako ambara mba mifalia hatrana, fa ho tanteraka avokoa ny ezaka atao eto an-tany. Izany hoe ilaina foana ny miramirana, ka dia hipozaka tanteraka ilay mangirana. Ny any ambony tsy dia tia mizara vilana, fa ny atao mihitsy angamba no mampalahirana. Aoka isika hiezaka ny tsy hitongilana, amin'izay mahazo, ary amin'izay dia mahazo ny anjara sy tsy misopirana. Ny fiezana no ilainantsika olombelo, kanefa ny hakamoana no anisany mampalahelo.
nefa mba mandehana dieny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony, ka aoka mba tsy alana hatramin'ny farany izay voambolana izay ary tonga dia tazony. Tsy maintsy miezaka tokoa raha te ho tafita, fa ngaho hita fatany izany hoe mankany ampita. Misy ary nefa miezaka mbola ahitana ny tsy tafa, indrindra fa ho an'ireo izay mipetra-potsiny anisany tena mahamafa. Izay mahafisaina akory tsy voatery ho mahavita, fa ireo malemy fanahy koa nefa dia mety ho tafita. Ny manana tanjony indray mbola tsy ho fantatra, fa ny fahavitana ny ezaka no hahasambatra. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe falifaly. Miramirana isan'andro, toa falifaly mandavanandro. Mahafinaritra ery ny mahita azy, satria dia efa feno fifaliana hatrany. Tsy mba ahitana fahatezerana, eny fa na misy aza izany toa miserana. Izany ka tsara fakatahaka, ka manaova dimbiasan'ireo taranaka. Mahazaka ny zava-miseho, koa zakaina am-pilaminana daholo ireo. Tsisy resabe fa dia endrika sariaka, mitsikitsiky foana sy tena manifika. Atao hoe mora ny manao an'io ranamana, kanefa sarotra sy mila fahazarana. Raha toa ka ho an'izay efa zatra tezitra, mafimafy ihany izany manatanteraka. Rehefa atao anefa dia tsy maintsy tontosa, ao anatin'io koa azahoana fiainana misosa. Koa na misy azy ireo fosafosa, endrika sarika no seho aminy ary amin'izay tsy zakana. Sambatra ery ireo mahay mifaly, ny ao anaty saina toa tsy mijaly, sy ny fiainana toa mandeha ho azy, ka mitovy amin'ny soratra izay manome frazy. Ho lavandrom-piainana tokoa izy ireo, izany moa dia efa hita amin'ny fiatombohan'ny rahateo. Fa ny fifaliana moa tsy inona fa fitsikihana, ka tsy mila hakiviana izay mandaginina. Fitsikihana lalandava, falifaly mahasalama, sy mahatanora lalandava, dia ireo firavoravoana ka mahatamana. Izaho mba mankasitraka, ka mba hiarafaly amintsika, satria ilaina tokoa ny falifaly, sy tena mahalavorary. Fifaliana tsy hombotratra, no filaza an'izay faly loatra, koa andao tohizana sy araitraka, ka tsy mila asiana manoatra. Mba mahaiza mankafy, sy mifalia ary koa mitsikitsiky, fa resaka fifaliana ty anisany mahaliana ka tena fy. Izay ary no mahakasika azy, ka aza hadiny intsony ny mifaly,
na isika aza tsy dia mahatsiaro jaly raha mba manatanteraka andro amanaly. Mpanoratra izaho Patrik, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fiainana. Misy ny manao hadalana ary toa efa mifanohitra amin'ireo lalàna, manao ny asany ihany moa tia ny fanjakana, toa efa be loatra izy ity ka efa tsy tana. Fiainana daholo hono izany, eny fa na dia manaonao fahatany ka dia mivoatra hatrany ny fivoaran'izany ety an-tany. Raha izany aloha dia manimba, sady azo lazaina hoe manimbazimba, nefa isika izao dia taranaka vazimba, koa mahaiza ny miaina fa sao dia ho simba. Tena misy maminy ny miaina, nefa natokana ihany koa ny miaina, koa aoka ry mba misaina, ka ny ho avy amin'ny tsara no visavitsaina. Aza mba atao fiainana hafahafa, na koa hoe fiseho manala baraka, tsy fidina ho an'ny vehivavy ka afa-jaza, nefa dia loza ho an'ireo izay mpanala zaza. Ny atao dia ny tsara sy ny mahaliana, na amin'ny lafininona io eny fa na dia ady rima, tsisy ankanavaka na koa ireo sima, fa dia miezaka avokoa sady mahaiza maka filinina. Ny fiainana tsy zarizary, io anisany tsy mampanjary, ary tsy mba mahalavorary, farany dia tena mety hamparary. Ny sasany dia hoe samy manao ny azy hono, nefa ilay izy dia tena fiainana mamono, kanefa ny tsara fatotra ihany no tsara fono, koa leo lazaina dieny izao fa tsy efa hiandry hisotro ronono. Mpanoratra Patrik, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fialonana. Mafy ny tsy tiana, mila hampisy hakiviana, misy tsy faly ireo olona, vokatry ny fialonana. Ny fialonana toa voajanahary, fa ny fanatanterana azy dia avy amin'ny devoly indray izany. Ahitana ny tsy tiana tsotra izao, fialonana avolenta ka lasa manao ny tsy fanao, nefa dia azo toerina avokoa izany, kanefa raha izy io dia tsy maintsy mbo misy hatrana. Koa anjarantsika ny mandinika, fa tsy faly mitsikera an'ireo izay tafita. Misy dia efa mivavaka any am-piangonana, mba hanohitra mafy an'ity resaka fialonana. Nefa raha tena tsy mafy ny finoana,
aza kivy koa aza adiny ny mangataka fifonana. Nisy fotoana tamin'ny andron'ny fioboana dia mbola na hinoana feo mingonongonona, satria nisy tsy miasa tao ambadik'ilay tokantrano, ka dia fialonana tsisy ohatr'izany tao anevitry madama. Tena efa maro loatra ireo izay monomonina, fa raha ny ahy aloha aleko ny lalina ihany ny zorona. Ny sasany izay tsy mahatanty moa ka mila ho torana, sady manara-pofona toy ny biby mihitsy ny azy ireo orona. Koa mba lanjalanjao ihany fa tena ratsy, satria ny fialonana tsy voatoatra dia mampamono ho faty. Miezaha ary mibebà fa ny rehetra mandalo amin'io, ka ezao ny miala ary koa mivavaha sy aoka mba ho tadidio. Izay enjena dia ho tafita, raha noho ny fialonana kanefa famarinina nefa ny zava-bita. Ary io mpanenjika io dia aoriana ihany, koa aza mba manaiky ny ho tratra fa reraka izy ny amin'ny farany. Tandremo, aoka isika mba tsy ho voatsitoana. Eny fa na dia misy ny lasa izay mampalahelo sy tsaroana. Ka noho izany, na dia any aoriana aza ny mpanenjika, mba banjiny ihany koa ny manoloana, satria azo lazaina mitombona izany ary eto akory tsy hisy hanoro voana. Mila matanjatsaina koa aloha rehefa voaenjika, nefa ny tena izy dia manaova ihany tsara fihetsika. Milamina ery ary milamina tena milamina ery fa aza mikoropaka, fa ireo mpialina ireo amin'ny farany dia mbola higorobaka. Ka dia maro ny ateraka io fialonana io, raha sendra tsy hay ny mampiasa koa mba ahitsio, ary tsy izy ao anatiny aoka mba mariho, koa alao tsikelikely ary tena ilao sy mba tena tsy pio. Ka izany no azo ambara, hafatra maro izay voazara, nefa koa arahina fanakianina amin'ireo olona izay mbola tsy hovanina. Mpanoratra izaho, Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe firenena. Maro ny firenena ary tena misy, nefa io rehetra io dia ahitana coronavirus, aretina iray fa tena miparitaka, ary efa maro ireo izay efa ripaka. Ny ampindray izy ity, ilay hoe variant avy etsy Afrika. Fa raha izaho Patrika, raha hanome vahaolana ho antsika, toizatra amin'ny farany ireny fivavahana amin'ny ray izay tsy takatra sy tsy hita. Fa ny finoana azy ihany no tena mahavonjy,
koa andao re ny mba hiroso amin'izany fa tena mahavoavonjy. Na misy aza ny aretina fa ianao tsy ho foana ary tsy ho levona. Tsy mahafirenena ny firenena mihitsy izy ity, satria efa tena mahery kanefa tsisy ambonin'ny Kristy. Isaky ny firenena dia efa be ny ripaka sy maty, tsy ankifidy na ireo marefo koa mila tsy mba ho tanty. Ekena fa misy ny firenena matanjaka, fa miala maina hatramin'izao, fa ny coronavirus dia tena mandramaka sy vao maika tena mitrandraka, ary ny variant avy any Afrika ity izay tsy misangy aminao. Mandeha hatrany ny fisorohana izay maneran-tany miaraka amin'ny fioboana. Indrindra nefa rehefa tonga ny hatsiaka, mahazo vany ery ilay virus ka tsy mitsitsy fa vao maika masiaka. Tsy maintsy atao nefa izay handresena ilay aretina manerana ny firenena. Ny fepetra rehetra mila tanterahina, fa tsy ny sasany indray no manao antsirambina. Ampiaro hatrany ny arovava orina, ka sy ho elanelana 2 metatra ihany fa tsy mitangorona. Ary mampiasa ny karazana gel désinfectant mba hampalemy ireo bakteria izay tady haka elan. Mila madio matetika amin'ny sasa-savony ireo tanana sy ny sisa, dia amin'izay mba ho tony. Ary mba soloina isaky ny adiny 3 ny cache-bouche, sy mba manaova madera tsara fa tsy manao mosmos. Tampeno amin'ny kio raha sendra mikohaka, ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny vahoaka. Tsy midika akory izany hoe marary, fa ny situation misy eto amin'ny firenena izao mbola tsy manjary. Fa dio tanteraka ny misikotra orina, ary mba izao koa ny tsy mikosoka maso. Fa raha tianao ny hanao sorona, dia ampidira ao ambava koa ny tanana ka endraso. Toy izay daholo ny fitsipoka tokony atao, ka ny fepetra rehetra dia mila isika tsy maintsy manao. Manomboka izao aza mba mihenahena sy mihanahana, aoka amin'izay ny rehetra mba hatsapa tena. Fa maninona kay ny sasany toa mivembena? Atanjao hatrany ny saina nefa tsy dia forsena. Ny fanampin'ireo teny voalaza ihany dia mba mihinana sakafo misy otrikaina toy ny hena sy ireo voankazo maro loko izay samy misy amin'ny karazany, indrindra moa fa eraky ny firenena. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Firenena. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe herin-tsaina. Herin-tsaina sisa no azo atao raha ny fahitako an'izao tranga izao. Atoka-monina aok'izany satria ny tena moa tia marary. Tsy ariana akory na hoe ahilikilika, fa noho ny trangan'aretina nisy eto amintsika.
sady azo lazaina fa ao anatin'ny sokajy marefo koa aleo hiany mba misoroka toy izay ny mitsabo. Mangina sy maniriariry izy zany, tsy ataoko makiva nefa fa mbola hoisy ny fiafarany, fa ny herin-tsaina no atao mibana nefa kosa tsy maintsy ho arahako fivavahana. Mandeha ny andro misosa ny ora, indraindray nefa tena ela sy mandeha moramora, indrindra moa rehefa izany hoe irery ka mila ho tena mahatsiaro ho very. Manamaka hatrany ny tena antondia ato amin'ny foibe fiofanany jenia. Fioboana sy fianarana no hita ity, tafiditra ato anatin'ny valana aretina tanteraka mantsy izy ity. Tsy atao mampanakana ny fiofanana nefa izany, ary tsy hampanala tena ho an'izay marary, fa ny tanjona dia ny fisondrotam-boninahitra no sady asa famelomam-bady aman-janaka. Koa tsy maintsy misy farany daholo ny rehetra, fa ny ketrika dia mba hahazo manam-boninahitra lefitra. Noho izany mila maharitra hatramin'ny farany, nefa mba atao tsara koa ny fanatanjahantena sy ny fianarana. Ka dia mitohy hatrany tia ny fiofanana, izay katroana eto amin'ny betambatra manjakandriana moa izy ity ranamana. Sanatria tokoa izany hoe hiala maina, fa mba manao izay mety mandrakariva nefa koa mampiasa herin-tsaina. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black, herin-tsaina. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe latsapaka. Tsy haiko ny handao ary izaho tsy ala aminao, ka tsy fonko loatra indri sady ny fitia tena hodory. Zaho dia tsy mahazaka raha ohatra ka hifanala baraka, fa ny fitiavako efa latsapaka, ka tsy tsara raha toa mifandaka. Fitiavana mamo no fampizarana, tsy mila siana fampijabana, fa izany indray aloha dia tena mahatamana. Fitia latsapaka nefa saro bahana, manerikerika be tia ny fitia, indraindray mampatavy nefa indraindray koa mampasia. Indrindra moa zahay rehefa tena miaradia, dia samy ho saro-piaro daholo, na avy aty amin'ny ankavanana io na avy eny amin'ny ankavia. Izany loatra rehefa tafiditra lalina, mahatsiaro sambatra kosa nefa rehefa mifanakaiky andro aman'alina. Miamitombo moa tia ny aingam-panahy rehefa misasakalina, izay eo ambony fandriana sy miroso amin'ny tena lalina. Latsapaka. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe misotro ronono. Efa be tokoa izy ireo ankehitriny, ka efa misotro ronono tsy homentsiny. Komba samia tafita hoatra azy ireo, fa ny fahavitana no anisany mety ry zareo. Mahatanteraha amin'ny antsaka sy andavany, koa mahavita eo amin'ny asa izay sahaniny.
fa ny fisotroana ronono tsy azo azo fahatany, fa ny ilaina dia ny fahavitantsika hatramin'ny farany. Tsara tokoa izany hoe misotro ronono. Ireo vady aman-janaka tsy hanary fa hikolokolo, mandray vola fotsiny isam-bolana sy manala havizanana vita mandritra ny taona maro izay, fa tsy atao miolankolana. Asakasaka ny tsirairay raha mbola te hanao asa hafa. Mino aho fa raha ny ansasany aloha, raha izany dia efa tsy tafa. Ny ankamaroany moa mazoto sy tia miasa, nefa dia efa misotro ronono ihany no filazanao na dia ho maty kasa. Rehefa mahatsiaro misy faharerana, aleo avy hatrany tonga dia mijanona, satria ianareo ilay efa misotro ronono, koa misy dikany izany fa sao dia mety hampamono. Misy sahirana ny fari-piainana, nefa aleo ny kely ananana no iaraha-miaina. Raha toa ka mahatsapa efa reraka fa sao dia hiahatra manaina. Fa raha hoe fitiavam-bola fotsiny no anohizana, tsy dia ilaina, satria tsisy amboniny hoe mamy loatra tia ny aina. Misotro ronono tokoa izy ireo ve? Arabaina ianareo fa tena nahavita be, ary nahatafita amin'ny antsakany sy andavany, ka avy amin'ny herin-tsaina sy ireo vatany. Voninahitra lehibe ho an'ireo misotro ronono, satria nahavita ny adidy sy tsara fono. Ka rehareha ho an'ny vady aman-janaka sy ireo fianakaviana ary koa ireo taranaka. Mitandrema ihany mandra-pahatonga an'izy ity, manaova mahitsy fotsiny mba tsy ho very-dy. Fa misy ihany ireo tsy mahatafita hatramin'ny farany, nefa ny tena voamafy amin'izany dia ny vady aman-janany. Misy koa nefa noho ny loza ara-janahary, dia mety dia ny maty ao am-perinasa. Izany moa tsy dia asiana kabary, satria efa tena zavatra hafa. Ao koa ny maty ka tsy nahavita hatramin'ny farany, noho ny fialonany sasany ka ny tsy fisianao ny tena zarany, ka mitandrema mafy ny amin'izany. Fa ireo tsy tia dia tsy manalavitra anao eo ihany. Aza dia mirehariary loatra ny amin'ny fahavitana, na hoe iseho milay any amin'ny tanàna, sanatrian'izany ka miandry mandrakariva ilay toerana mangatsiaka mazana. Tsy inona akory izany fa ilay any am-pasana. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black.